amin'ny maha-ministra ny tenanay a izay miasa ho an'ny vahoaka, izay miasa ho an'ny fanjakana malagasy, ho an'ny orinasa malagasy no hijoroako eto. Ka maha orinasa malagasy amin'ny positra malagasy a dia ho ataoko lara-pahamehana ny positra satria io sisan'ny orinasa malagasy a amin'izao fotoana izao no hitako hoe tokony ampiroboroboana. Tena ao anatin'ny secteur stratégique ny positra malagasy. Amin'izao fotoana izao fantatrareo tsara fa zany commerce zany a dia efa commerce électronique. Zao tsika dia efa niditra tanteraka amin'ny resaka teknôlôjika ary io resaka positra monnaie io dia manantena fa zavatra iroborobo be io. Matoa zay nanao hoe le positra monnaie zany a tsy andoavam-bola ny transfert dia fitsinjovana amin'ny vahoaka malagasy nanaovana an'izany. 255 zao anisan'ny bureau de poste dia anisan'ny lara-pahamehana lehibe ataonay ny manatsara an'izany bureau de poste zany ary manomboka amin'io positra Antaninarenina io. Fa za miteny anareo fa amin'ny herintaona ohatran'izao dia efa tsy ohatran'izao intsony ny paoziny fa lasa tsara tarehy be dia manomboka amin'izay le positra tena izy, le modernisation zany. Ka io bâtiment io zany ny anomboantsika anazy dia manomboka amin'ny herintaona amin'izay ataontsika daholo ny any amin'ny région rehetrarehetra ataontsika kelikely. Ny positra zany anao indray reny transport na colis rehetrarehetra manerana ny nosy ary ny eritreretinay eo amin'ny fitondrana dia anampy ny malagasy rehetrarehetra. Ezaka no ataontsika satria tsika miasa ho an'ny mpanjifa, miasa ho an'ny vahoaka malagasy ary ny zavatra azontsika atao dia mamaly an'izany amin'ny asa. Amin'ny asa no ampahafantarantsika an'ireo mpanjifa ireo fa mihatsara ny zavatra atao amin'ny positra. Tsika manana bureau de poste eran'ny Madagasikara. Za tena miteny anareo ary farany tsisy orinasa tanjaka ohatran'ity positra ity afaka 10 taona. Tena zay ny tanjona.